niona tamin'ireo mpanao gazety tamin'ity andro an'ity ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Tabera Randriamanantsofo fotoana izay nitondra ny fanazavana indrindra moa mahakasika ny raharaha fisolokina avolenta sy kolikoly eo amin'ny tontolon'ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana arahantsika ny andinjin'izay. Tsy manaiky ny siny kolikoly sy ny fitakiana vola amin'ireo mpanao fanadinam-panjakana ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Randriamanantsofo Tabera. Andrefa hipetra tokoa ny ministera ho an'ireo olona izay misoloky ka maka telo hetsy ariary hatramin'ny enina hetsy ariary an'ireo mpanao fanadinana. Nisan'ny valandresako amin'ny mpanao gazety na ahafahan'ny ministera na mpafantatra ny zavamarina mikasika ty raharaha fisolokiana avolenta ity. Io tolakandro tetsy Ambrao ny 67 hektara. Avelao ny zanaka malagasy mahay no tafiditra ho fonctionnaire fa sy hoe gn'olo bado indray zany zay mahavofirenena eto e bado tafiditra ty manambola do rasy be gn'administration ka nisan'ny ty taratasy ty nalefa an'izay olo zay isoragna anazy isoragna an'ity zany nefa aloha be loatra moa izy ty satria sambola vita aby nany connexion zany fa defa nampitanina fo zany izy hoe nanao taratasy juskana amin'ny président ny transition moa zany amin'ny androm-panjakana rehetra fa hoe iny fagnadina amy enamy io amy enamy engame ny magistrat enfa any polisy dia kolikoly daholo ndreo zay ty zany fa sy enfa fotsiny raha satria raha vo miresaka concours zany izy dia misy fonction publique zany ao zay zany nahatonga ana ny aso anareo namana mpanao gazety ilaza fa hoe sy marina raha ohatra ka ty aminay foy be ty zany ny mangala vola fa misy kosa mariny magnaroroatra an'izao tetezamita zao dia magnaroroatra ny escroc mitety fa hoe mahafantatsa ny rano mody miresaka aminao fotsiny zavatrafa erisany iny hoe efa vita io dia azony le vola izay mampitanina zany satria zay zany mampitanina zay zany zay sady mirasire le nanao examen rehefa mahay anareo mesafa. Tafiakatra ho efatra amin'ny 77 sy 5,000 nisan'ireo kandida ny soratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana tamin'ity taon'ity raha toka ray alina izany tamin'ny taondasa. Voafetra ho 7,700 nefa nitoerana ho vatan'ireo mpanala fanadinam-panjakana amin'ity taon'ity. Eo ampikirakirana ny noty kosa ny foibe mpitsarana amin'izao fotoana zao.